Tsy nisy ny anana fo vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ny 20 Jolay teo. Araka ny tatra nivoaka tamin'ny niandohan'ny androany alakamisy. Mijanona ho 4,700 araka izany ireo efa lavon'ity valanaretina ity hatramin'ny nahatongavany teto Madagasikara. Olona 30 tamin'ireo 2,700 naona fitiliana no voamarina fa mitondra ny TOE-KARENA izay miparitaka amin'ny faritra enina. 7 tamin'izany teto Nalamanka, 14 tany Vakinankaratra, 3 tany Matsatra ambony, 2 tany Morinmani ary iray kosa avy any Vaovao Fitovinany sy Orombe. 30 amin'ireo marary voalaza fa mbola manaraka fitsaboana no anaty fahasarotana. Marary misa 20 no voalaza ho sitrana ny datin'ny 20 ny volana Jolay 2024. Azo ambara fa tsara ny vokatry ny fanadinana BEPC raha ny tao amin'ny Cisco Antananarivo Renivohitra raha oharina tamin'ny taon-dasa. Raha natonta nisy avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia mpiadina 7,500 tamin'ireo 14,900 nanala io fanadinana io no afaka ka manome ny tapahombiazana 7,570 nisy fiakarany 7,400 izany vokatra izany raha oharina tamin'ny taona 2020 izay 2,470 afaka jerendreo mpiadina rehetra mitrankala ministera fanabeazana ny vokatra rehetra mpiadina 4,900 sy roal tamin'ireo 7,700 sy roal misoratra anarana no niatrika ny fanadinana BEPC ho Antananarivo Renivohitra. Mpiasa maro namony asa noho ny krizy nateraka ny Covid-19 teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Oktobra 2020 nahatratra hatramin'ny ampahenin'ny mpiasa raikitra izany hoy ny valin'ny fanadinana nataon'ny ivitoerana misahana ny antotanisana ny staty. 7,100 nisy ireo dia tamin'ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Jona no very asy. Mbola ny 400 izany teo anelanelan'ny volana Jona sy ny volana Oktobra. Ny teo amin'ny sehatra ny fitaterana sy fitehirizana entana, ny fizahantany ary ny varotra no tena nahitana olona very asa be indrindra. 7,100 teo amin'ny sehatra ny fitaterana, 5,100 teo amin'ny sehatra ny fizahantany ary 3,100 eo amin'ny sehatra ny varotra.